Manaiky ny matoa tsy miteny, mety ho tratra ny fahadisoana amin'izany koa ve isika? Falifaly indray tafaraka aminao ao anatin'ity fiaraha-mianatra Saotra Masina ity dia manasa anao ary mirary ny fitahin'ny Tompo eo am-piarahana ao anatin'izao fotoana iombonantsika izao. Manaiky matoa tsy miteny, fantatsika amin'ny fiteny andavanandro zany rehefa misy ny fanehoan-kevitra dia izay tsy miteny zany dia tonga dia manaiky fotsiny. Fa inona ny olan'izy ity? Ary eto isika dia hiresaka momba ny hoe ny fanginana ao anatina zavatra anankiray dia miteraka na mitovy amin'ny hoe miraitsy kombakomba. Andeha isika akalesona ihany koa anatin'izany. Rehefa tratra iakana fa izy no ilay nanota teo anatrehan'i Jehovah nivadika tamin'ny fanekena dia nampaniraka olona tokoa Josoa ao amin'ny bokin'ny Josoa zany no milaza an'izay dia namarinina hoe inona tokoa no nataony. Iny tokoa fa nalaina ny nakao amin'ilay zany dia ningaina ozy izy nylay dia nijerena tao. Inona tokoa ny hita tao? Reo tokoa fa hita zavatra be dia be izay nafenina tao ambanin'ilay araka ny fitantarany akana rehefa nibaboka izy. Indrisy fa efa nanimba zavatra ny nataony akana satria ny zavatra niseho dia nahafatesana olona 470 miaramila 470 ilay ady izay tokony nahazoana mora foana ny ay raha nanaraka ny toromarik'Andriamanitra ny Israely. Nampalahelo zany ary Josoa dia tena ataontsika hoe valoarika nitolefika mihitsy amin'izany faharesena tampoka tsy nampozina zany. Inona no atao zao? Natao ny fanadihadiana rehetra ka fa vita ny fanadihadiana, tratra ny nivadika tamin'ny fanekena na ny mpanao ratsy io isika. Nalaina ny ankonany araka ny fitantaran'ny Soratra Masina dia nalaina ny ankonany ary rehefa nalaina ny ankonany dia nalaina daholo izay mety ho aza rehetrarehetra sy ireo zavatra izay nangoniny, omby aman'ondry sy ny karazany, ny fananany dia ny sazy nahatra taminy zany dia ilay hoe fitoraham-bato sy fandorana. Tena nampalahelo zany, mahatsiravina zany. Raha mijery fotsiny azy isika ny ataontsika hoe ny fitsaram-bahoaka amin'ny fiainana iainantsika dia ny eto Madagasikara dia misy an'izany dia mampalahelo hoe mijery an'ireny. Raha tsy manana saina honena azy ireny ianao fa masika ihany koa dia mieritreritra kely hoe ianao koa zany tena te handray anjara mafy amin'izany. Kanefa raha tena faharatsiana tokoa ilay izy eto dia hita fa aradrariny ny toraham-bato any akana ary Andriamanitra no nanome ny fotoana ahafahany akana nibebaka kanefa tsy nao izany izy dia eto zany ilay hoe fitiavan'Andriamanitra ilay manaisotra ny ratsy ary mampitoetra ny tsara. Izany no zavatra nanjoa. Ny fanontaniana apetraka dia hoe nahoana ary ny ankonany koa? Ny ankonany zany no tratra nyity famaizana ity fa nahoana ny tsy akana rery? Izao no voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 4:25, ny Deuteronomia zany toko 4:20 ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy fa samy atao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Raha nanota ny raim-pianakaviana anankiray dia tsy izy menakavy ny tokony hiaran'ny saziny izay fa izy ihany. Mampieritreritra eto zany hoe fa nahoana no izy menakavy no niarana ringana. Eto indrindra ny itenenantsika an'ilay hoe manaiky matoa tsy miteny. Nanaiky ny fahotany-drainy zany reto ankonany reto dia niombo-kevitra taminy hoe mety zany ireo dada ary nanao an'izany, mety zany. Ary izay indrindra ilay olona nanampy any akana sy ny raitsy kombakomba taminy mihitsy ny ankonany. Nangina izy ireo rehefa nahita inona dada ny fananao an'izay fihetsika sy zavatra nataony izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay. Dia izay no nahatonga azy ireo voasaringotra na voasarangotra tao anatin'ity raharaha akana nivadika tamin'Andriamanitra ity. Fa inona ary ny tokony ho fantatsika? Tokony ho nataon'ny zanaka zany raha nahita ny fahotana nataon'ny rainy na reniny ray aman-dreny io zany dia tsy niombom-peo taminy
Azony zanaka atao zany nitady fomba hijoroanao mahatoky a, dia nitoroka an'ilay izy mihitsy. Mety hafahafa ho ianao satria tsy hainantsika amin'ny fiainantsika ankehitriny zany fa ny antsika ny ankohonana dia mifampiaro na dia efa misy zavatra-dratsy atao aza dia mbola hifampiarovana, hifampitserana satria hoe mpianakavy. Fa raha ny tokony ho nataon'reto ankohonana reto zany dia izao hoe tokony hitatitra ny eloka nataon'ny rainy tany amin'ny manam-pahefana na tany eo teo anivon'ny mpitarika izany reto zanany reto. Hoe nanao an'izay nanao an'izao ny rainay dia afaka izy ireo. Fa inona no nataon'izy ireo? Nangina fotsiny izy. Ary tsy nieritreritra izy hoe kay ilay fahanginana dia fiombonana ota. Olana lehibe zany ry namako. Andao sika hitandrina. Fa ny fahanginana amin'ny fahitana zavatra tsy mety zany dia fiombonana ota. Fa mila miteny amin'ny zavatra toy izany. Hoy ny apôstôly Paoly Efesiana 1:2 hoe anaka maneke ny ray sy ny reninareo amin'ny tompo fa marina zany. Ary tena zany no tokony atao. Fa amin'ny fanaovana ny tsara no anatanterahana azy io. Fa raha manao ratsy ny rainao sy ny reninao dia ianao koa ve anaiky? Efa izay zany ny ataon'ny dada sy neny dia mety zany. Tsia. Ny zanaka tokony aneo ny fahatokiany an'Andriamanitra raha toa ka tsy mahatoky ny ray aman-dreny. Ary tokony hijoro ny zanaka. Lesona ngeza be eo antsika zany isika izay zanaka, isika izay ray aman-dreny ihany koa. Samy misintona ny lesona avy amin'izany hoe tsy hoe manaiky matoa tsy miteny fotsiny isika na hoe mangina kay miraitsy kombakomba ny dikany, fa miteny isika arak'izay tokony ho tenenina. Ary mijinja ny vokatra kosa izay nanao ny fahadisoana na ny fahadalàna dia afaka amin'izay fotoan'izay izay tsy nanao ny fahadisoana na ny fahadalàna rehefa miteny. Sarotra amintsika zany amin'ny fiainana andavanandro kanefa dia izany ny foronana iainantsika. Fa andao anaiky ny fanitsian'ny soratra masina isika dia hamola-vola ny ankohonana. Raha zanaka ianao dia rehefa misy ny tsy mety ataon'ny ray aman-dreny dia miteny. Raha ray aman-dreny ianao raha manao ny tsy mety dia afaka mifona amin'Andriamanitra ary mifona amin'ny ankohonana koa hoe tena tsy nety iny natao iny mba tsy hanehoana ohatra ratsy. Ampaherantsika rehetra Andriamanitra mba tsy hatonga antsika ho diso ao amin'ny fanaontsika ka mety lasa fahanginana mira firaisana tsy kombakomba hanimba antsika izany. Andao hiala amin'izany. Hiara hivavaka antsika. Tompo, misaotra indrindra fa nazavainao aminay teo fa raha mangina fotsiny manoloana ny fahotana izahay dia miraitsy kombakomba na manaiky an'izany ny dikany. Mifona aminao izay fa betsaka ny tontolo-kevitra mety hatafalatsaka anay ao anatin'izany na ny mpianakavy na ny mpinamana na ny mpiray tampo na ny mpiray finoana sy ny mpiarabelona rehetra. Amin'irao fo izahay Tompo, omeo fanahy mahery izahay hialana amin'ny tsy fahombiazana ary azavela hijery fotsiny tsy fahombiazana andeha amin'izao ka hakatahaka an'izany fa hijery an'izany sy hanakana izany mba tsy ho simba ny filan-dratsy izahay. Ombanay tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana izany. Amen.